Miteny ho azy ny sary mifanaretsaka ireto mponina avy amin'ny boriboritany fahadimy miandrandra ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tsy voahaja intsony eto nelanelany iray metatra. Zay zany mponina ao amin'ny Dezoa dia voaka androany le lisitra. Zay aza tavan'izany le izy fa tsy mety tompoko le izy mba jereo zay ny anaranay nalaina mombanay ny sarinay nalaina tsy ao anatin'le lisitra zay avy efa anaran'olona hafa ny hitanay ao. Dia rehefa mpamiteny zay dia mahavabe be le président pokotaninay hoe ny délégué nametraka efa tsisy mahazo manala anahy eto izy aleo koa mba isy le fifidiana filopokotany fa tsy ny eo ihany ny eo fa mijery tarehibe le olona tsy mety. Za manano tena manasa lamba ny asako tsy nahazo le vola. Ohatrana zao impiro ny soratra tany amin'ny fokotany nefa mivoaka ny lisitra, mivoaka ny première listre tsy han'ny anaranay, mivoaka ny deuxième listre tsy han'ny anaranay. Dia zao zay alefa makaty zay rehefa tamin'ny firy maraina ny tonga aty zao mbola eto. Lazay mpamorombe folo sasany areo dia lazay ny miditra tsy mandray olona tsoniko. Zay fanampiana nandeha teo tena tsisy nahazo na nandeha mivary na fizarana kasibosy maimaimpona io tsy azonay tonga indray zao vola mbola tsy ao anatiny ray ohatrinay nefa ny président efa niteny mahazo daholo ny mpanasa lamba ny mpivarotra malahelo ihany amin'le izy hoe tsy mahazo dia mbola miandry indray nefa tia melehibe. Ina fokontany Nambotsiry zako hatramin'izay nisy fiobioan'izay dia tsy nahazo fanampiana mihitsy na dia iray ary dia tonga indray ity tosika fameno ity efa nanoratra tany Nansana zay nefa mbola tsy mipoitra ny lisitra Nambotsiry hatramin'izao efa makany tsimitsimo any ny fizarana dia mba mangataka izay hoe mba jereo mihitsy le izy marina ny tena ampiana. Tsy mifitsokajy taona eto ny filaharana izay fantatr'ireo tompon'andraikitra ihany koa no tafiditra voalohany. Rehefa misy fitomboka zany le carnet pokotaninay dia tsy maintsy mahazo zay nefa zay no tonga tany amin'ny poste misy olona tsy nanana fitomboka tao amin'ny carnet nahazo izy nefa misy manana fitomboka ny carnet tsy mahazo hoe mandana makany Ambohitsiry milahatra dia efa maly no nilahatra taty nefa voaroaka indray hoe hatramin'ny ray ihany dia tonga indray androany tamin'ny 9 maraina dia zao ny zavatra misy eto tsy mahazo zay amin'ny mahazoky olona anay tsy afaka ansisika fa le olona be sandry sy le olona matanjaka sy le olona mafantatr'olona zay zany ny ampidiriny zareo voalohany eo dia zao indray dia hoe hidiny vavady dia zay zany zao tsy very fanantenana azy rehetra hoe mbola izy ve ny rapitso ny sasany manao hoe anio ny farany na mpanantenaina ny vahoaka madinika izay very asa fa omena fanampiana ny tsiraray avy isa tokantrano ohatra na dia efa manantena tompoko mbola mamelona adidy manana zanaka zay mbola tsy manambady dia nefa very ny asanay dia raha mpanantenaina zay ny amin'ny tohana vatso tohana inona tsy haiko tsara ny filazan'ny zareo azy nefa dia tsy mahazo hatramin'izao. Kanefa tia milahatra be zao nefa fa mijery anarana tany Nansana loatrany tseo ohatran'ny fandisiny loatrany nefa ny loatraniko mazava be mihitsy nataoko tao nefa tsy afaka ilahatra ela be fa reraka be efa vany amin'ny lycée zao. Zao zokiolona raika amin'ny 70 taona mbola tsy nahazo fandavam-bola sy fanampiana koa raisy tompoko ny aja omba ampisaorana ambony indrindra tolotra anao kanefa zahay tsy salama sy manofatrano ary vatsy fameno tsy nahazo saotra tompoko. Raha ny fantatra tsy ny fokotany na ny commune no tompon'andraikitra amin'ny tosika fameno. Tsy dia avy aty amin'ny vondromboka tsy nizara-pahefana na avy any amin'ny fokotany na avy any amin'ny loharano na avy any amin'ny préfet de critère tao anatin'ny fanakarozaka hevitra tamin'ny représentant fidy izay verina fahitantana ny fandoavana ny volio zay sahirana marefo zay mahatsapa tena fa tena sahirana marefo dia mahazo manatona anaovana fifatenana dia mifantinao zany zao ny ekipan'ny fidy ny teknisian'ny fidy izy zany zao dia fazy any amboniany mitondra azy any amboniany dia ny any ny mahafantatra hoe reto mahazo reto. Niezakana anatina sefy fokotany izahay saingy tsy nety ny teny izany tompon'andraikitra izany ny antony dia efa nilatsaka ny baiko fa tsy mahazo miresaka amin'ny mpanao gazety intsony izy ireo indrindra moa fa televiziona no resaka.